The marketplace is empty, no more traffic in the streets. All the builders' tools are silent, no more time to harvest wheat. Busy housewives cease their labors in the courtroom, no debate. Work on earth is all suspended as the king comes through the gate. Oh, the king is coming, the king is coming. I just heard the trumpet sounding, and now his face I see. Oh, the king is coming, the king is coming. Praise God, he's coming for me. Fonantsena riava atsisiara nandeha tsony teny andarana mangina ny fotoa ampiasany mpanotrano tsisy fotoa mitinjana varotsy mijanona amin'ny asa ny renim-pianakavianao an-tokantrano tapaka ny ady any amin'ny hevitra fitsarana miantona avokoa ny asa rehetra ambony tany satria tonga eo ambaravarana ilay mpanjaka efa nadrasana hatramin'ela indro tonga ny mpanjaka tonga ny mpanjaka vao hoeniko ny feon-tropetra ary hitako ny endriny ankehitriny tonga ny mpanjaka tonga ny mpanjaka tonga haka izy hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe ny fiavian'i Kristy dia fanantenana mahafinaritra ho an'ireo olona izay miandry azy ary izy io dia fanambarana lehibe satria tsy vitany hoe
Milaza fotsiny amin'ny fiviany Jesosy izy fa Jesosy Kristy dia lazainy Andriamanitra lehibe sady mpamonjy antsika. Titos toko faharoa ka ny 7:10. I Paul dia milaza mazava ry havana fa tsy mpamonjy ho avy fotsiny izy, ary fanantenana mahafinaritra zany. Fa i Jesosy ho avy io dia ambarany Paul marimarina fa Andriamanitra lehibe sady mpamonjy antsika. I Paul Jiosy izay tsy nino afa-tsy an'Andriamanitra ray ihany, dia nilaza fa io Andriamanitra ray io dia telo zay ray tena marina, ary ray amin'izany persona telo ao amin'Andriamanitra zany i Jesosy Kristy io izy manao hoe Andriamanitra lehibe sady mpamonjy antsika dia Jesosy Kristy ho avy. Ary fiviny dia Paul manao hoe fanantenana manahoana mahafinaritra. Hoy Jesosy amin'izao na toko 7:10 ka 9:7, ho avy indray aho, ho avy indray aho, andray ianareo any amiko. Ka izay toerako no itoeranareo koa. Ary tsy vitan'ny testamenta vaovao ihany fa ny Salamo 50 ka 9:7 ka hatramin'ny 5 dia milaza ny mpanao salamo ny testamenta taloha manao hoe avy Andriamanitra ka tsy angina, afo mandevina eo anoloany, ary tafidrivotra mahery ny manodidina azy, miantsona lanitra any ambony izy sy tany koa, mba hitsarany ny olona, angony ety amiko ny olona masina izay manao fanekena amiko amin'ny fanatitra. Angony ny olona masina. Avy ny mpanjaka ry havana, hanangona ny olona masina. Ny fiaviany Jesosy Kristy fandroany dia garantiseny ny fiaviany voalohany. Ny fiaviany Jesosy Kristy voalohany dia garantihany ny fiaviany fandroany. Hebreo 7:9-20. Tahaka an'izany koa Kristy io izy natolotra indray mandeha, izay ilay fiaviany voalohany zay, hitondra ny tany maro. Jaona 7:9-20. Dia tohizany Paul izay nanoratra an'izany teny zany, hiseho fandroana izy. Ary rehefa hiseho fandroana izy dia tsy aminota isehony amin'izay miandry azy fa ho famonjena. Ny tena marina ry havana, raha tonga amin'ny mahazaza azy saika ho vonoiny Heroda, nalaim-panahy ary nenjena sy ny sisa izy, natao tsinitsinina tamin'ny fahatongavany voalohany. Ny fahatongavany faharoa, ny fiaviany iray dia amboninahitra ry havana, amboninahitra amin'Andriamanitra lehibe. Mpamorona an'izao tontolo izao azy, saingy hiseho ho famonjena andro vaokana izy. Rehefa hifarana ny famelabelarana androany hariva, dia mbola hanome tombontsoa manokana antsika indray Andriamanitra, hamaly ny antso. Ampatsiahantsika manao hoe ho avy Kristy mpamonjy, izay efa nandratsana hatramin'ny ela. Vonina ve ianao amin'ny fiaviany? Amin'ity hariva ity dia ametraka an'izany fanontaniana izany Andriamanitra amintsika tsiraray avy. Nangataka anareo aho mba hiomana sady ho amin'izany antson'Andriamanitra izany rehefa hifarana ny famelabelarana. Ny fiaviany Kristy fandroany dia azo antoka satria efa tonga voalohany izy. Ary rehefa andeha andao an'ity tany ity izy dia nilaza amin'ny hoe andeha aho, dia hikarakara toerana ho anareo aho, dia ho avy indray aho, dia andray anareo any amiko, dia izay toerako no hitoeranareo koa. Amin'izao fotoana hitenenantsika izao ry havana malalaisana, dia any an-danitra Kristy. Velona Kristy, omaly ny fiangonana kristiana amin'ny ankapobeny dia nankalaza ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty. Omaly no antsoina hoe aladiny Pasika. Tamin'ny zomany Pasika. Ny sabotsiny Pasika. Nitsahatra tao amin'ny fasana Jesosy satria andro fahafito fitsarana izany.
Nilahady marana be izy nitsangana tamaty. Androany lundi de Pâques ry havana. Rapitsy mardi de Pâques. Ny Pâques dia manambara manao hoe maty teo amin'ny hazo fijaliana ho ahy Kristy. Ho ahy sy ho anao. Ay Kristy tonga tetỳ ambony tany. Maty teo amin'ny hazo fijaliana. Nandao antsika. Niverina ka ny an-danitra. Manomana toerana ho antsika. Ary tsy vitan'izay manomana toerana ho antsika fa voalaza ny tenin'Andriamanitra. Amin'ireo toko sy andininy be dia be ireo apokalipsy mialatsiny amin'ilay hoe révélation. Andeha toko voalohany andininy faharoa ambin'ny folo, fahatelo ambin'ny folo. Ny toko fahatelo, ny toko fahaefatra, ny toko fahadimy, ny toko fahafito, ny fahavalo, ny faharaiky ambin'ny folo, ny fahaefatra ambin'ny folo, ny fahadimy ambin'ny folo, ny fahaenina ambin'ny folo. Ireo rehetreo dia manambara fa misy toerana masina ny an-danitra ry havana. Ary ao anatin'izany fitoerana masina izany ilay tompo izay mikarakara toerana ho antsika ary ho avy indray andray antsika ho any aminy. Ary tsy vitany mipetrapetraka fotsiny ao izy fa manohy ny asan'ny famonjena ho antsika izy. Manohy ny asan'ny famonjena ho antsika izy. Manohy ny asa fanelanelanana ho antsika izy. Hoy izy manao hoe Andriamanitra ray eo teny ambony tany aho. Teny ambony tany aho. Maty eo amin'ny hazo fijaliana aho. Verina ty an-danitra aho. Tiako raha reo olona izay nandatsako ny rako ho aty. Ary mangataka anao aho mba hidiranao an-tsehatra amin'ny fiainany. Hamelanao ny otan'izy ireo. Araka izao asa fisoroana izay ataoko ao anatin'ny fitoerana masina ty an-danitra izao. Mba ho tanteraka, ho effectif ilay famonjena izay nataoko ho an'izy ireo teo amin'ny hazo fijalian'ny Kalvari. Efa manomboka ny dingana farany. Efa manomboka ny dingana farany. Tena marina nanomboko. Ary izy fotoana hiverenantsika kely amin'izany afaka andro vitsivitsy alohan'ny hafaran'ny konferansa ry havana. Efa nanomboka ny dingana farany ny amin'izany asa ataon'i Kristy an-danitra izany. Ary rehefa vita ny asa fanelanelanana fisoroana nataon'izany dia ho avy indray izy. Dia ho avy indray izy. Hanao ahoana ny fiaveny? Nampitandriny Jesosy indrindra. Satria nilaza ho izy fa ho avy indray. Dia hisy Kristy sandoko. Hamitaka ary na dia ny vahoaka an'Andriamanitra aza dia mety ho voafitana. Ao Matthieu 5:20 ka ny andiny 7:20 sy 5:20. Hoy izy manao hoe raha misy aminareo manao aminareo hoe indro aty Kristy. Indro izy ary ahoana Jesosy? Aza mino ianareo. Fa izy iny Kristy sandoko, mpaminany sandoko, hitsangana izy ireo dia hanao famantarana sy fahagagana izy ireo ary mitsangarabaky teny zany ankehitriny. Eo Jesosy hoe raha azo atao aza ny olom-boafidy dia mety ho voafitana. Voafitaka ireny Kristy sandoko sy mpaminany sandoko ireny. Ity ambany ity dia antsoina hoe Apollo Kiboloi. Any faritra Atsinanana Andriandrany izy io. Filipino izy. Ary izy dia milaza fa Kristy no tendren'Andriamanitra. Hoy izy manao hoe Kristy zanak'Andriamanitra dia teraka tany an-tany Jiosy 2000 taona lasa zay. Fa Andriamanitra hoy izy dia laza fa izy Kristy izay ho tendrena. Antsoina hoe zanak'Andriamanitra. Amin'izao vanim-potoana misy antsika izao dia izy zany ilay izy mipoitra avy any amin'ny fotoirany masoandro. Ary jereo fa ny mpanaraka azy ry havana dia tsy olona hoe olona n'izao hitanareo aorianan'izao ry havana e. Sa ahoana ny fijerinareo azy? Aza mihevitra hoe ny olona tahaka an'izao dia ho voafitaka ry havana.
mahay mandahateny any zany pastory zany ry havana malala isany. Rehefa milaza izy manao hoe zao lay taranaka zay lazainy Genesis toko 7. Za io izy. Ary tany an-tendrombohitra ny lazan'Andriamanitra tamiko fa ianao nitondra ny vahoaka an'Andriamanitra ary dia iainga avy amin'izany firenena any antsinanana fipisahan'ny masoandro zany ny fahatongavany zanak'Andriamanitra ahafantaran'ny olona atraty Fransa na dia ny malagasy mipetraka any Frantsa ary. Kristy sandoka sy mpaminany sandoka. Izany any ambony any zany ange ka misy mahalala an'io ve nareo? Tsaratsara io. Tsaratsara io. Ary tia ny fotoana ary voatsely io. Ino io fotoana io? Couronnement tsaratsara io ry havana. Fanandratana azy ho inona? Ho mpanjaka io ry havana. Any Madagasikara io mitranga io. Any Madagasikara io. Dia izy lay mpanjaka, lay zanak'Andriamanitra, lay Kristy izay tondra ny vahoaka an'Andriamanitra ary dia olona an'izany. Olona an'izany ry havana malala isany. Angataka amin'Andriamanitra tsika fa tsisy zany Davidson zany ho tonga aty amin'ny andro manaraka ilaza aminy endro Kristy eto anoloanareo. Fa raha i Davidson iny no milaza aminareo an'izany dia omeny totohondry izy. Marina mihitsy zany lazaiko izany ka. Nahoana re dia maro ny olona manaraka ny mpaminany sandoka sy ny Kristy sandoka tahaka an'izany. Raha tsy mifototra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika ry havana, dia ho mpanaraka ny tsaratsara tsika, dia ho mpanaraka ny kibolo tsika, sy ho mpanaraka an'ireo izay milaza azy ho izy nampitandrina Kristy. Ny fiavian'ny Kristy dia literal. Izany hoe tena izy mihitsy zany. Literal. Tsy vitany arabaky teny fotsiny. Literal. Amin'ny asan'ny apôstôly voalohany ka ny 9:20 ny anjely dia nilaza tamindreo apôstôly izay niandry teo. Lasa izy dia ahoana moa zany? Vitatreo zany ny amintsika. Dia hoy ny anjely manao hoe nahoana no mijano eto mijery ny lanitra ianareo? Jesosy. Jereo tsara izy niakatra iny ihany angely iverina avy any ozy. Olombelona izy. Lasana. Andriamanitra raha teo. Olombelona izy no miverina avy any ry havana. Amin'ireo rehetra izay monina any an-danitra. Akoatran'ireo olona izay efa navotana mba ho ina ny fiantsana iny voalombokatra. Tao amin'ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao. Dia Jesosy no tena olona izay mirepresenté, izay misy olo tena tsika any an-danitra ary iny Jesosy iny ihany no avy. Iny Jesosy iny ihany no avy. Tsy fanahy no avy avy any an-danitra ry havana. Fa le Jesosy hitany mpianatra, ny fanao veloma, ny fanao bakely, mandra-piona, iny nofo sorary havana. Iny Jesosy nampiakarana ny ala taminareo ho any an-danitra iny. Dia ahoana hozy izy? Ho avy tahaka nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Tahaka nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Tsy ara-panahy ry havana. Amin'izao fotoana izao dia misy vidéo mandeha, misy fampianarana sy ny sisa manao efa nanomboka izany inona fitsanganana amin'ny maty zany. Ary efa tonga Jesosy, tonga manahoana? Tonga secret, tsy ambaratelo, tsisy nahita. Hoy izy manao hoe tahaka nahitanareo azy niakatra any an-danitra. Ny olona nofo sora iny no iverina avy any an-danitra ary ho hitany masonareo izy. Ho hitany maso izy. Apokalipsy 1:7. Indro izy avy eny amin'ny rahona ho izy. Dia ny maso rehetra ahita azy. Dia le olona skeptike, le olona tsy mpino mihitsy dia hoe kantany boribory ozy izy. Dia ahoana ny aposible an'izany? Iny fa misy olona anankiray avy iry dia ahita azy dôlodôlo io rehetrarehetra io. Hain'Andriamanitra ny izy. Satria n'Andriamanitra zany ry havana malala isany.
na any Australia any ambany any ry havana, na any Amerika sy Eropa avaratra any, manitsaka andrareo ambany eo a. Ny maso rehetra any hahita azy. Horen'ny sofina. Tesalônika voalohany toko faefatra ka ny andiny fahina ambin'ny folo. Matio faefatra amby roapolo ka ny andiny faraka amin'ny telopolo. Ahoanao Matio? Amin'ny ampanenoana mafy ny trompetra dia aniraka ny anjelin'izy. Haniraka ny anjely izy, ary ny anjeliny ihany koa dia hanana trompetra. Misy an'ilay trompetran'Andriamanitra. Za tsy mbola nahita an'ilay trompetran'Andriamanitra fa ny fantatro fotsiny hoe rehefa fetiny jios amin'ny fety takany hoe Pasika. Satria fetin-drareo iny dia avy eo niraisin'ny kristianina. Rehefa zomarivo hanomboka ny sabata dia miakatra ery ambony tempoly avo ery ny mpisorona. Izay io zany ny andraikiny amin'ny fotoana anaovan'ny andraikitra amin'ny fisoronana. Dia mitsoka ny trompetra. Hen Jerosalema ray manontolo ry havana. Inona ny dikan'izany? Hanomboka ny sabata. Aoka haniny hatsahatra avokoa miasa rehetra. Ary lazaiko taminareo fa nilaza ny garde teo mandany Jerosalema tamiko manao hoe mitandremy ianao. Fa raha ohatra ka tara an'izay ianao dia vohidy any ambony mandany. Mihidy ny vavahady satria sabata ny andro. Ohatrohatran'izay zany mety endrikendriky ilay trompetran'Andriamanitra ry havana. Ary Andriamanitra no mitsoka azy ka dia mino avy. Tsy hamaky sofina aloha zany satria tsy nataon'Andriamanitra mangina sofina. Tiany lazainy fotsiny dia zao. Aseno azy ny olona rehetra ary ny anjely koa izay irany dia samy hitsoka ny trompetra. Mahafantareo moa firy ny anjely eny an-danitra ry havana malalaisany? 20 ve? Mahafantareo firy ny anjely eny an-danitra? Zay zany ny devoir enti-mody androany hariva aloha. Anjely analikisa, anetsy ny atapitrisa, andavitrisa ry havana. Samy hitondra ny trompetra ary samy hitsoka ilaza fa tonga ilay zanak'Andriamanitra. Na ny marenina azy. Na ny marenina azy. Hakeno ny trompetra an'Andriamanitra sy ny trompetra ho tsofina amin'ny fotoana hivian'ny Kristy eny amin'ny raha olanitra. Tsisy afaka ilaza hoe za tsy nahita an'izany, za tsy naheno an'izany. Na ny marenina ary ilaza manao hoe na izaza na heno. Hitan'ny maso na ilay jamba raha nilazany hoe za nahita. Eo zany zay ve nahita ilay jamba. Akoatran'ny fahagagana nataon'i Jesosy tao amin'ny soratra masina. Ny jamba amin'izay fotoan'izay dia ilaza mihitsy hoe za nahita. Hitan'ny masoko izy. Iny avy iny izy. Amboninahitra hoy ny voalaza Matio 1:20 ka ny 9:7. Ho avy ny zanak'olona amboninahitry ny rainy mba amin'ny anjeliny. Ary efa nampidirintsika kely teo fa raha tonga tety ambonin'ny tany izy tamin'ny voalohany, zaza kely tsy mana-tsiny. Ary natao izay hanampitena azy. Ary nienjeny isan'andro anandro. Ary ny hafarany dia novonoana teo amin'ny hazo fijaliana. Norano, nitevatevainy. Rehefa ho avy izy dia tsy tahaka an'izany intsony. Amin'ny voninahitry ny rainy. Tsy hisy olona sahidy fiain'i Jesosy intsony. Na dia ny firena matanjaka indrindra eto ambonin'ny tany ary. Iresaka kely ny amin'ny hoe famantarana ny fiavian'i Jesosy sika rehefa avy eo. Nampiasain-drareo Amerikanina ilay bomba tsy bomba atomika moa zany fa bomba be. Antsoin-drareo hoe Moab. Hoe mother of all bombs. Zany hoe renin'ny bomba rehetra. Renin'ny bomba rehetra. Folo taonina lanjan'io bomba io. Darofan'drareo ny Siriana. Le Siriana namono olona tamin'ny inona ty fitaovam-piadiana simika. Dia tezitra ny firena matanjaka indrindra eto ambony tany. Ary nisy nilaza rareo manao hoe raha avy zany Jesosy nareo zany, alefanay tifirinay amin'ny misila sy ny bomba zany. Za milaza amin'ireo olo ireo manao andramo rehefa ho avy izy. Amin'ny bomba mahery vaika indrindra eto ambony tany.
fa tsy sisy dikany eo anatrehany fehviany Kristy izany fitaovam-piadiana mahery vaika izany. Avy amin'ny voninahitra izy. Avy amin'ny voninahitra izy. Miaraka amin'ny anjelina. Tampoka ny fehviany. Tesaloniana voalohany toko 5:1-5. Ianareo mahalala marimarina ozy fa ho avy toy ny mpangalatra amin'ny alina ny andron'ny tompo. Dia averina eo amin'ny Maty toko 4:20-7 zany. Avy toy ny mpangalatra tampoka ny heviany. Zany akory tsy midika hoe amin'ny alina ny heviany Jesosy. Isy nanome ora fa ny tiana ho lazaina fotsiny amin'io ny dikany dia hoe tena tampoka le izy satria ny mpangalatra dia amin'ny fotoana tampoka ny heviany. Tsy misy calculaza tory havana aminao raha pitsimaraina amin'ny telo izy no avy. Na hoe raha halina amin'ny 12 izy no avy. Ka raha halina amin'ny 12 izy no avy dia hatramin'ny 12 latsaka 2 minitra zany mbola manao izay azoko tiako atao. Manao ny fahotana rehetra izay tsy mbola nisy nanao mihitsy teto ambonin'ny tany. Fa rehefa tonga ny amin'ny 12 latsaka 2 minitra, Andriamanitra eo. Ho avy tokoa ianao. Aza manjeny andro ho lava ry hava. Satria amin'ny tampoka ny havian'ny zanak'Andriamanitra. Ary izay indrindra nge no antsoina antsika hoe ny fotoana fanararoatra e. Aneo raha iain'ny feony ianareo. Aza manamafy ny fonareo. Satria tampoka ny fihavian'i Kristy. Kataklismika za dia tsy nahita teny andikana an'io kataklismika io. Asa hoe mampiorokoditra anga zany ry havana. Mampivaraotsana angambo zany ry havana malalisina. Ao amin'ny Daniel toko 4:4-7 dia misy sary vongana lehibe. Dia nambara ny faminaniana fa ireo sary vongana eo dia manambara ny firena matanjaka ny fandimby. Dia ny Babilonianina, dia ny Medes Persianina, dia ny Grika, dia ny Romanina, dia ny Europeanina mifangaro amin'izao fotoana izao moa dia hoe atao zay hitambarany. Kanefa atao ohatran'ny Brexit dia lasa Franxit dia tsy fantatro indray izay aoriana kely zay. Kisitakisita io. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe tsy hitambatra mandritra ny mandrakizay. Satria nahoana? Tahaka ny tanimanga sy ny vy izay tsy afaka mitambatra. Dia ho tahaka an'izany keo izy. Ary jerevy tsara fa amin'iny fotoana izay isin'ny vy sy tanimanga miaro iny, ny sasany matanjaka, ny sasany malemy. Tena Eropa amin'izao fotoana izao mihitsy izany rehefa namalalisany. Nahoana no misy mpangataka any amin'ny metro sy any amin'ny era rehetrarehetra any. Fa avy aiza ireny olona ireny? Razaina tampoka hoe ny ankamaroany izy ireny avy ato amin'ny fikambanana Union Européenne. Nahoana no mangataka? Tonga tamin'ity toerana ity angataka satria eritreritra manao hoe misy hazo raisina. Misy ny matanjaka, ireny le vy, ary misy maniny, ny malemy, ireny ny tanimanga. Ary amin'iny fotoana iny mihitsy ny voalazany tenin'Andriamanitra ny maniny. Ho avy ilay vato izay ivoaka avy any ambony any. Izay tsy nisy tanana izay nanala azy. Fa avy hatrany dia mipoitra ary an'inona? Hanapotika an'ilay sary vongana. Ary tsy any amin'ny lohany. Na any amin'ny vatany. Fa any amin'inona? Ao amin'ilay tongony io mihitsy. Ao amin'ilay fotoana ny Eropeanina mitambatra io mihitsy ry havana. Ao, tena vanim-potoana mihitsy ao. Ary vanim-potoana hiandrasana ny événement farany indrindra, ny mitalakotrokotroka indrindra, ny kataklismika indrindra, ny fihavian'i Kristy eny amin'ny raha olanitra. Tanteraka raha-bako tenin'Andriamanitra ry havana. Ny fihavian'i Kristy indray sy ny taranak'olombelona. Efa novakitsika teo, avy eo amin'ny Maty toko 4:20, ary ny andininy 2:30, dia ny 5:20, dia ny Jaona 4:10. Rehefa ho avy izy dia hanangona ny olom-boafidy izy. Iza hoe nangoniny? Ny olom-boafidy. Tsy hanangona ny olo tsy voafidy izy. Azonareo manaraka ve nareo? Ny olona voafidy zany ny voavonjy no angonina ry havana. Maty ho an'ny olona rehetra Kristy.
fa tsy ny olona rehetra no voafidy. Io ny safiditsika io. Maty Kristy anjarantsika ny misafidy, misokatra ny varavarana, anjarantsika ny miditra amin'ny varavarana misokatra. Famonjenantsika. I Kristy dia anangona ny olona voafidy fotsiny fa ny ankoatran'izay dia tsy ambony ny riavana. Ny manaraka, ho avy izy hanova ny olona, ampiakatra ny olom-boafidy. Korintiana 1:5-10 miresaka ny amin'ny fitsanganana maty Paoly, dia miresaka ny fanovana ny olona izay ao anatin'ny fahalovana tsy olo intsony. Hanova izao nofo sy rahantsika izao tsy afaka mandova ny fanjakan'Andriamanitra izao ny apôstôly Paoly, fa ao anatin'ny raim-pimaso izy dia hovana isika rehetra. Tsy fantatro an'izany, anahoana re izany? Aleo ho avy mihitsy Jesosy izay vao hitako hoe ay ohatran'izao zany. Amin'izay vao afaka manofa ny olontsoritana hoe izany le fanovana. Ary rehefa novana ny olona dia atao iny ampiakarina ny maty natsangana tsy olo tsy ho fatsony. Ny velona ao amin'ny Kristy novana, hanana ny tsy fahalovana mandritra ny mandrakizay, dia izay vao ampiakarina. Tadidinareo ny lohateny indray mandeha teto. Le manao hoe lazaiko aminareo marimarina tokoa aneo hiaonamiko any paradisa ianao. Ity riavana itoko sy ny diniio sy ny Tesalonina 1:4 dia milaza marimarina fa tsy miakatra any an-danitra ny olona anankiray rehefa maty izy, na dia kristiana tahaka n'inona azy izy. Na dia kristiana tahaka n'inona ary izy. Andro ny Pasika izao, ary rehefa Pasika ny andro amin'ny ankamaroan'ny olona, indrindrindrina amin'ny fireneny lehibe, dia feno ny fiangonana riavana. Manatona n'Andriamanitra. Mandeha sérieux. Fa rehefa tsy Pasika ny andro dia adinodino Andriamanitra. Ny olona voafidy ihany no ampiakarina riavana amin'ny fotoana izay viany Kristy ihany hitrangana izany, fa tsy mialoha ny fiavian'i Kristy. Tsara ny marina, tsara ny tsara, fa aza mihevitra hoe hanao ny tsara ho marina aho satria te hiakatra mialoha ny sasany. Tsy afaka mialohana izany ianao. Miaraka tsika rehetra rehefa ho avy eny amin'ny raha olandry Kristy. Mahafinaritra anie izany riavana malalaisany e. Dadanay Randrena Solopierre, lay badolahy tany Ambatomanga, maty tao amin'ny tompo. Zaho aloha mbola tsy manana ny lista, mbola veriko indray. Fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra angamba hoy aho, Jesosy no mahalala an'izany. Fa raha izay no izy dia hoy aho hoe misaotra Jesosy. Endro dadanay nitsangana tamin'ny maty avy eo amin'ny fasana, avy any Ambatomanga, Antananarivo, Madagasikara. Ary mbola velona amin'izany fotoana izany. Na efa maty koa amin'izany fotoana izany. Izy mahalala moa, roviana moa izy, tsy fantatsika izy eo. Dia hoy izy manao hoe Davida kely aho. Ndrery any izany dadanay izany nahita hoe lasa pasteur an'izany ny riavana. Io ilay zanakay tany an-dafo izy. Dadanay tsy nianatra mihitsy. Anafidiriko kely izay. Tsy nianatra tany am-pianarana. Ary tsy mahay manao sini ny taratasy. Nambakain'ny olona riavana noho ny tsy fahaizana taratasy. Azabady ihany. Ka tsy mahagaga raha tena ny rere mihitsy Randrena Solopierre, izay no anaran'izay. Io ilay zanako tany an-dafo izy. Ary rehefa mihita ny olona, dia manatona ny rangary izy. Hitanao, io ilay zanako tany an-dafo. Dia manatona an'ilay rangahy izy. Hitanao, io ilay zanako tany an-dafo. Ary lasa adventiste izy noho izay ilay hoe zanany lasa tany an-dafo talohan'izay nanentsika ny fianakaviana iray manontolo. Hidinika rainy ny varavarana. Lasa izy mandeha anaty ala any. Miverina avy any am-piangonana, ny vady aman-janany miditra ao an-trano, miditra ny trano, satria tsy nakasitrahany eny. Fahatongavana io kristianina ao anatin'ny fiangonana. Fa rehefa lasa tany an-dafo ilay zanany, dia iny izy rery nakany am-piangonana. Tsy nisy nilaza hoe andao ianao any am-piangonana. Iny izy tonga tany am-piangonana.
ary maty tao amin'ny tompo izy ry havana malalaisany. Maty amin'ny mahamambo raha ny fiangonana azy izy. Amin'izay fotoana izay raha sitrapon'Andriamanitra zany, Davida keliko. Ny dadako n'olona voalohany indrindra tiako hita rehefa ho avy eny amin'ny rahony lanitra Kristy ry havana malalaisany. Rehefa ho avy Kristy dia ho faty ho levina ny ratsy fanahy. Ny maty ratsy fanahy moa zany dia tsy mitsangana araka ny voalazan'ny Tesalonianina voalohany toko 2 io sy ny Apokalipsy toko 7 ka ny 20 sy 20. Fa ny velona dia ho faty ny afo izay avy any amin'ny Kristy ary tsy hatantsa ny afo zany izy ary ilaza amin'ny tendrombohitra sy ny vatolampy manao hoe menjera aminay. Fahafatesany ratsy fanahy izay tsy olom-boafidy, izay tsy anisan'ny ampiakarina ho any an-danitra. Ny famantarana ny feheveny misy amin'ny zavaboary Jesosy dia nilaza eo amin'ny Luka toko 2 io ka ny 5:20. Izy famantarana hoy izy eo amin'ny masoandro sy ny volana ary ny kintana. Apokalipsy toko 20 ka ny 20. Nahita aho rehefa nivany ny tomboka se fahenina. Dia nisy horohon-tany mafy izy ary tonga mainty tahaka ny lamba volonsotsonana ny masoandro ary tonga tahaka ny rà avokoa ny volana. Ara-tantara dia nisy horohon-tany izay tsy pihako mihitsy le hoe lehibe. Nisy horohon-tany hafa fa tsy azo ina moa zany komparena amin'ity horohon-tany se tany Lisbona tamin'ny 5:700. Io horohon-tany tany Lisbona io dia tsapatra ny Eropa rehetra, dia tany Afrika, dia tany Amerika avaratra. Horohon-tany lehibe ny Lisbona ny fiantson'ny mpahay tantara ny horohon-tany io. Ny famantarana ny tranga tamin'ny zavaboary, ny masoandro sy ny volana maizina. Voalazan'ny mpahay tantara fa ny tranga zany tamin'ny 7 ny volana May 700. Maizina amin'ny 7 ora maraina mifanantona tahaka an'izao ny olona anankiroa ary rehefa mifandona eo zay hoe aivenao io e. Maizina toandro ry havana malalaisany, phénomène naturel izay tsy mbola nisy tahaka an'izany. Kitana ny raraka ny kitana. Misy meteora mbola mitranga amin'izao fotoana izao, fa tsy mbola nisy tahaka ny tranga tamin'ny 730 ary io dia hita tany Canada, dia tany Mexico, dia tany Atlantika sy ny Pasifika. Efa tanteraka ny famantarana izay niseho tamin'ny zavaboarin'Andriamanitra ry havana. Tamin'ny taona 720 ange zany. Taona tsika farany teo, efa 220 tsika izao, efa ela ange izany. Tena efa fotoana fihevian'Andriamanitra ange izao ry havana malalaisany. Sa ahoana ho inareo? Efa tanteraka ange ny famantarany. Fa nahoana izy mbola tsy tonga? Sao dia mbola miandry anao izy. Sao dia mbola miandry anao izy ry havana. Ka raha ohatra ka ianao no andrasana, dia aza manjeny andro lava e. Anio raha mihaino feony ianao, aza manamafy ny fonao. Eo amin'ny lafiny ara-pivavahana. Amin'ny Apokalipsy toko 20 ka ny 9 sy ny 7. Dia milaza manao nisy anjely namakivaky ny lanitra nitoro ny filazantsara mandrakizay. Fifoazana ara-pivavahana tamin'ny 720, tamin'ny 720 ry havana malalaisany. Nitsangy zany zavatra zany. Ny fitoriana ny filazantsara tahaka an'izao ataontsika izao ange. Ny fantikana ny Baibolina, ny traduction de la Bible. Nambarantsika teto indray mandeha ampatsefo kely ihany fa ity Voltaire philosophe ity. Dia nilaza manao hoe afaka 100 taona dia tsy hisy intsony ny tenin'Andriamanitra. Rehefa maty izy dia lasa maison de la Bible ny tranony. Marina sy mahatoky ny tenin'Andriamanitra ary mahery vaika ny tenin'Andriamanitra ka tsy azo defiena tahaka an'izany ry havana. Ny teknôlôjia moderna tahaka ny mitranga androany arivo. Mandeha mivantana hatrany Madagasikara sy amin'ny faritra rehetrarehetra. Misy olona avy amin'ny faritra hafa manerina zao toy izao manaraka mivantana an'izao fandarana fa melabelarina ny tenin'Andriamanitra izao. Tanteraka ny filazan'ny tenin'Andriamanitra fa ao anatin'ny fitoriana ny filazantsara tsika.
izay iray amindro famantarana ny fiviany Kristy. Rehefa voatoro ny filazantsara ny volana ten'Andriamanitra dia ho tonga ny farany. Ny fitonganana ara-panahy, Timoty 2:7-9 voalohany ka hatramin'ny 15, hoy izy manao hoe anana toe-panahy araka an'Andriamanitra nefa mandany hery. Ary ilay lazaintsika teo manao hoe rehefa Paska ny andro, rehefa Noely ny andro, dia feno ny fiangonana. Fa rehefa tsy ao anatin'izay andro savoravony zay dia vida ny fiangonana, foana ny fiangonana. Mitotongana ara-panahy. Ary zany fitotongana ara-panahy zany dia pirofo miharihary fa ao anatin'ny farandro isika, na hoe faran'ny andro. Ary reny dia famantarany amin'ny fiviany Kristy. Ny faefatra eto dia fisandratan'ny papauté. Mazava be io. Apokalipsy 7:10-9 dia milaza izy manao hoe sitrana ny ratra an'ilay biby. Dia gaga ny tany rehetra. Gaga ny tany rehetra. Satria tamin'ny taona 8:790 ilay généraly Berthier tao nandritra ny révolution française, ary vao zay mivady dia nandeha tao Paris tao nijery an'ireny toerana malaza ireny, ry havana malalaisana. Nentiny papa ampatorana, fatorana, ngadraina ry havana, ary tena heverina hoe vitatreo ny amin'ny papa. Kanefa dia nanino? Sitrana ny ratra. Dia gaga ny tany rehetra. Ary ny tany dia milaza manao hoe ny papauté hoe boussole morale. Ina ny ilana boussole? Manoro ny avaratra raitra, zay tsay. Aisika zany any atsimo zany andrefana. Ilaina ny boussole. Tena rehefa misy problema amin'izao fotoana izao ry havana, dia izy ao antsoina. Atsoina ny papa. Ary zava-misy zany. Ity misy les échos FR. Tamin'ny 9 volana May 9 sy 4 arivo io no nitranga. Hoy izy manao hoe la leçon d'Europe du pape François. Papa Francis io resahany io. Dia nitsipika ito ambany ito, miracle mihitsy hoe izy fahagagana. Ny gazety no milaza an'io fa tsy za akory. Fahagagana hoy izy. Ina le fahagagana? Amin'ny fotoana izay mahatonga ny mpitarika rehetra eto Europa ho impopulaire. Impopulaire. Tena zavatra mitranga. Misy ny krizin'ny olona mpifindra-monina. Misy ny problema ekonomika. Misy tamin'ny heritaona io, 9 io. Nisy ny menace. Menace n'inona? Ny Brexit, ary efa nitranga zany. Talohan'ny Brexit ihany ty. Ary zay ny resahantsika ty Franksit indray. Franksit zany. Frexit. Misy an'izany Frexit zany ngerak-izy amin'izao fotoana izao. Ao anatin'io krizy io izy. Ny papa, ny souverain pontife, le pontifex maximus tsika tamin'ny lesona teolo teo, dia mijoro mitranga ho toy ny eny boussole morale. Hiditra sy laza hanome torohevitra ny Europeana ny amin'izay tokony atao eo anoloan'izao krizy zao. Ny fisandratan'ny papauté dia famantarana ny amin'ny fiviany Kristy ry havana malalaisana. Ilay ratra izay nahazo azy tamin'ny faran'ny taona 990 ary sitrana. Ary miseho ny heriny amin'ny mampitondra fivavahana sy mampitondra firenena azy amin'ny ara-politika manerina an'izao tontolo izao. Fitombon'ny faharatsena, ny fitombon'ny crime ohatra, ary azo atambatra eo anankitelo ireo, ny révolution sexuelle, ny ady sy ny vokany. Ry zareo Daesh inge milaza hoe ty kristiana ty tena blasphème amin'Andriamanitra mihitsy ty. Andeha ho averina ny tena fivavahana amin'Andriamanitra. Ary dia izay no mahatonga ireo manao zavatra rehetrarehetra eo.
jereo angely hoe révolution sexuelle izy ty lehilahy ty sa vehivavy ty lehilahy ve sa vehivavy ahoana fijerinareo anio raka izy lehilahy ve sa vehivavy ity lehilahy de ty inona ty vehivavy aiza no ahitanareo anio any amin'ny restroom inona restroom zany toalety zany inona dikan'izany na inona identité tianao identifiavana anao lehilahy ianao fa teo vehivavy a de zao tsy problema midira ao amin'io toalety io tsisy olona ilaza aminao ohatray ty lehilahy be mivoaka avy ato amin'ny fananinana tato fa nga adaly le rangahy iny natao an'ny olona rehetra io na inona identité sexuelle zany zava-misy am'izao fotoana zao ry havana amalaisany ary lahy tany États-Unis nisy rangahy anankiray nitifitra boîte de nuit ary le boîte de nuit an'iny io homosexuel io firy le olona maty ny 10 teo eo vokatrio ange zany ry havana amalaisany notifiriny daholo satria ozy manao hoe manevatevan'Andriamanitra reto olona reto niady sy ny voka faraky amin'ny 20 ka ny 10 hatramin'ny 1 resaka an'le moaba tetsika mother of all bombs ny reny bomba rehetra matanjaka ny bomba zay nadarofandrareo ny Hiroshima 10 taona lanjan'io ry havana malaisany ity le izy io 10 taona io ry havana asa na otrinina fa natapitrisany vola malagasy manambola zareo moaba ny fiantsony azy araka ny voalazan'ny internet hitako de hoe rehefa eo amin'ny 2 metatra sy 10 alohan'ny totonany amin'ny tany de mipoky bomby io ary de nidarofandrareo tamin'ny bomby ary tam'izay nampiasana azy voalohany indrindra ny Siriana izay nandaroko inona ty fitaovana bomba chimique tamin'ny vahoaka Siriana jereo nge ty zazakely tsy manatsiny ty ry havana malalaisany olona polo maro maty ary vokatr'izay de nilaza ny Amerikana hoe tsy ekeny zany ary de nidarofany ny bomby io mba hanapotika ny fitovam-pidiny zareo niady sy ny vokatry niady tsy vitany eny samy miaramila ihany fa na ny civil ary de tratra ihany ko zany ny vokatry niady zany ry havana malalaisany ny désastre naturel ny lozany amin'ireny zava-boary reny misary ity sary hitanareo tia de kilometra vitsivitsy miala avy eo aminay io a Nairobi any amindrareo antsiny hoe Masai Kajiado ina ny rano sotrony io misotroanangary olona ry havana malalaisany vokatry ninona io vokatry ny sary any Afrika Atsinanana asana 4 millions 17 millions 20 millions jereo ange ty ry havana malalaisany fa ino ty daboka ty ino io mety samo io mety omby io misy rano sotrony de zao ny hafarany tsy lavitra anay io misoran'Andriamanitra ianareo manana rano madio sotrony isan'andro anandro fa raha hiatra aminareo ty de hoenjana ny tantara ary any Madagasikara misy zavatra ohatran'izao koa ry havana malalaisany so tsika mihevitra manao hoe ny africaine misy anio any Madagasikara isy misaro ny voalazany ten'Andriamanitra ary misary de mety hitranga noho n'iny fahasimban'ny tontolo iainana izay isika ihany ny responsable tompona andraikitra amin'izany fahasimban'ny tontolo ny iainana zany famantarana ny fiveny Jesosy Kristy eny amin'ny raha lanitra manambary reny manao hoe tena ho avy izy aniny fotoana aoka ho vonona amin'ny fotoana rehetra Maty 4 ka ny 4 miomany ianareo fa amin'ina ozy izy amin'ny ora tsy ampoizinareo niaviany zanak'olona ary rehefa ho avy izy dia afaka ilaza isika tahaka an'izay hita eo amin'ny Isaia 5 ka ny 9 indro Andriamantsika izay nandrasantsika ary dia aoka ho faly sy ravoravo amin'ny famonjena isika ry havana mangataka amin'Andriamanitra amin'ity hariva ity fa isika rehetra izay tonga eto na tsy eto an'io no ny anto
eo anisan'izay ilazan'izany manao indro Andriamanitra izay nandrasantsika. Saingy izao, vonina venao, vonina venao handray ilay ho avy. Amin'ity hariva ity dia mbola miantso antsika indray Andriamanitra ry hava. Miantso antsika ilay zanak'Andriamanitra izay maty nomborona teo amin'ny hazo fijaliana any an-danitra izy ankehitriny, manao ny asany, manao hoe tsy misy dikany ny asa nataoko na ny natsako ny rako teo amin'ny hazo fijaliana, fa tsy maintsy misafidy ianao ny anaiky an'izany famonjena izay maimaimpona nataoko taminao izany. Inona no valy teny omenao amin'ity hariva ity? Indry manorery tazako lay Jesosy avako ilay hira. Efa teo izy tontolony andro. Io lay Jesosy izay nitondra fahoriana be, ary io lay Jesosy izay namela ny ota. Ary dia hoy ilay hira manao tiako izy, tena tiako e. Tiako ny anaraka azy, nofidiko izy, anio sy ampitso eny mandrakizay. Aminy le fotoana malaza, ahitako ny mpamonjy ity. Dia tiako ny andrefa ilaza, ianao no nanasa raty. Ianao no nanasa raty. Ianao no nanasa raty. Eu tretica aminiza, vanita nasireu aminja. Aminira maro bendizali, itumani sinya fiteti. Ulatiku nanjefe ifali, ianao no nanasay wati. Ianao no nanasay wati. Ianao no nanasay wati. Eu tretica aminiza, vanitau nazireu aminja. Aminira maruben nanaiki, hidichanda pasuari. Tiati kunanjefe hiaiki. Ianao nanasarati. Ianao nanasay wati. Ianao nanasay wati. Deuce chikau aminisa, vanita nazireu aminja.
ianao no nanasay hoaty, ianao no nanasay hoaty, leutretsika mamiliza fanita nazireo amindra, fanita nazireo amindra. Karaha mitsangana hivavaka isika marina izao fotoana izao. Andriamanitro, rehefa ho avy any amin'ny rahony lanitra ianao ka misy olona ray izay eto amin'ity hariva ity nananatrika ny conférence tamin'ny alalan'ny internet ary mbola hanohy ny fanarahana an'izany handry ny avatra ao. Raha misy olona iray hilaza amiko eny amin'ny rahony lanitra noho ny conférence famelabelarana ara-baiboly natao teto amin'ity toerana ity, nahatonga azy ho anisan'ireo izay akarina ho eny amin'ny rahony lanitra hitsenanao ampanidretena no anikeko an'izany Andriamanitro. Aoka hisy olona iray, roa, telo, eny mihoatra aloha izany azy, izay vao nandre ny hafatra avy aminao tonga eto manaraka mivantana izao programa izao. Aoka ireny ho afaka ilaza noho ny conférence, noho ny fiainona ny teninao, noho ny fahasoavanao irery ihany nahatonga azy eny amin'ny rahony lanitra. Ary misaotra anao izahay satria mino izahay fa ho maro be, satria fantatray fa miasa amin'ny alalanay ianao amin'ny fomba maro samihafa ampahafantatra ny fitiavanao. Da io izahay raha hiala eto amin'ity toerana ity amin'izao hariva izao, omeo torimaso mamy, fiadanam-po sy fiadan-tsaina, ary ta eo amin'ny asa izay ataonay tsirairay avy ny fianakaviana rehetra, ary aoka ho afaka miverina hitondray rahampitsariva, mbola hanohy ny fiainonana izany teninao izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.